rehetra izay atao anatin'ny efitrano a sady mba handray anjara amin'ny varotra izay atao ato a. Manana ny lohateny hoe vehivavy areharehako izany. Ny tiana lazaina amin'izany dia hoe ny vehivavy manana ny anjara andraikitra amin'ny tontolo iainana sy eo amin'ny fianakaviana sy eo amin'ny firenena. Dia ny asa tanana vehivavy zany no tena asongadina eto a, ary ny vokatra ny izay zavatra izay amidy ato ataon'ilay varotra fampisehoana zany a dia hoentina manajary sy ny zavatra izay ny asa soa izay ataon'ny zareo amin'ny asany tsirairay avy. Misy zany ny akanja zao, misy mikarakara ny vakoka, misy mikarakara ny vehivavy iara-mieritreritra, misy mikarakara ny tanora, misy mikarakara izay manao tao zavatra sy ny rehetrarehetra zany. Dia misy koa ny mikarakara ny toe-batana zany, ny fikambanana manao sport. Dia ireo zany a samby manana ny asany, manana ny asany manandraikiny a. Dia mampiseho zany a hoe vehivavy a mahay maka andraikitra, mahay mandray andraikitra ary mankalaza zany a amin'ny asa tanany ny andron'ny vehivavy. Mampiavaka ny vehivavy tamin'ny andro ny akanjasa zany a mbola misy enina amby enimpolo izy zao no hitanay, satria somary efa elaela moa zany no ny alana tetatandrazana. Dia amin'izao zany no miantso ny akanjasa izay mbola misokatra hoe hojerena zany izy ireo tsirairay avy. Enina amby enimpolo zany no efa hitanay amin'izao fa mbola mitady. Tamin'ny herinandro teo ary mbola misokatra ary mbola miasa. Tamin'ny herinandro teo zany a ny nafantarako ny akanjasa Brickaville vondresaka tamin'ny Madame Edvige le mpiarakara azy. Fa ny katrany Mahanoro, Ambositra, Tuléar, Fort Dauphin misy daholo ny akanjasa mbola misy, mbola misokatra mbola petraka. Manao na fahitanao ny fandraisana andraikitra ho an'ny vehivavy no misehatra rahapirenena? Misy vehivavy mandray andraikitra amin'ny rahapirenena, ary io dia zavatra tsy zovina manko ny fandraisana andraikitra ny tsirairay avy. Tsy hoe ny vehivavy rery ihany fa na ny tanora zany na ny ankizy manana andraikitra amin'ny firenena, satria ny firenena dia manomboka voateraka ianao dia mipetraka amin'ny firenena, misy andraikitra zany. Marina fa hoe sasany moa zany mbola zazakely na ara-tsaina zany na ara-batana, fa ny andraikitra amin'ny firenena dia manomboka amin'ny mahakely ka hatramin'ny mandrapahafaty angambany. Ary ny vehivavy zany eto Madagasikara ataoko angamba fa raha ohatra ka ny lalàna ny jerena dia mila lenta vehivavy, fa ny toe-tsainany mbola mila mivoatra kely, satria misy moa zany ny toe-tsainy sasany ohatrany hoe raha vao vehivavy zany dia tsy maintsy hidiana ao an-trano, tsy mahazo mivoaka, tsy mahazo mivoaka. Fa ny vehivavy zany dia afaka mandray andraikitra ary tokony handray andraikitra amin'ny asa.